raha tahak'izay ny vaovao mahakasika ny baolina boribory dia ivadika eo amin'ny vaovaony baolina lavalava kosa tsika satria dia niditra tamin'ny andro fahatelo tamin'ity faran'ny herinandro ity teny amin'ny kianjany Maki Andotapenaka ny fiadinan'ny tompon-daka Nanalamanga amin'ity taranja rugby ity na ny top 14. Ny atomafy ny Stade Olympique de Lemirna nanoloana ny Kosfa manao akanjo maitso nandritra ny andro fahatelo amin'ny fiadinany tompon-daka ny Ligue Nanalamanga ho an'ny Sokajy top 14 ny asa botsoloakandro teo. Na izany aza nefa dia resin'ny miaramila ihany ny mena valahana nanatombo tao anaty avany Kosfa tamin'ity lalao ity. Tamin'ny ankapobeny dia zakan'ny Stade Olympique de Lemirna tsara ny miaramila. Mena valahana no nahatonga baolina nentanina voalohany vao 10 minitra monja ny lalaovana. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nanafaingana ny lalaony tany amin'ny 3 quart ny Stade Olympique de Lemirna izay isan'ny nampalaza azy fahiny tamin'ity lalao any amin'ny 3 quart ity. Tsy nitazapotsiny nefa ny miaramila tetsekilan'izay fa sady nahay niary tena no namono baolina ka izy ireo indray no nibata ny fandresena. Taorin'izay dia namaly fanafiana totoafy tao anaty avany miaramila ka vetivety ihany ny valikavatra ka nahatonga baolina nentanina ihany koa izy ireo. Tsy ny fanalavitra ny isa teny amin'ny Silaitrabe tao anatin'ny 90 minitra voalohany. Voatohatry ny 15 family manao akanjo mavo amin'ny sary ihany koa zareo boakely manohatra manao akanjo mainty nandritra ity andro fahatelo ity. Resin'ny TFM anakasina tamin'ny 7:22 ny 15 family. Raha ny endry dalao tamin'ny ankapobeny dia afaka ny lalao tsara ihany ny 15 family nanoloana ny mpilalao ny TFM izay efa vokitraikefa. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany nefa dia ny TFM no nifeny lalao izay nitarika tamin'ny 23. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nanova tetikady ny 15 family nanafaingana ny lalao ka nahitam-bokany izany nahatonga baolina nentanana maromaro ihany koa izy ireo. Tany amin'ny 10 minitra tsy iravan'ny lalao dia nanindry mafy ny 15 family ka nifanakaiky ny isa teny amin'ny Silaitrabe. Tsara fiarovatena nefa ny TFM ka dia mora ho azy ireo no niaro ny tombon'isa efa azony ka izy ireo no nivoaka nandresy tamin'ity fihaonana ity. Conspiracy et sur le contrôle de la